Tompoky lahy sy tompovavy, faly miarahaba anareo ny tenako eto amin'ity serasera rivo tia tanindrazana ity. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ary faharoa moa dia faly miaraka aminareo eto amin'ity pejy serasera rivo tia tanindrazana ity ny tenako. Ity pejy ity moa zany dia pejy natao mba hifanankalozan-kevitra ary indrindra famohan-kevitra malalaka, ampanajana ara-dalàna ary indrindra ara-pitiavana ho an'ny be sy ny maro, ho an'ny rehetrarehetra indrindra ny teratany malagasy, tsy ankanavaka na koa ny teratany vahiny. Ka miantso sy manentana anareo indrindra ny tanora malagasy mba hanaraka sy handray anjara atao anatin'ity pejy ity ny fifanankalozan-kevitra sy ny famohan-kevitra izay hetahentany tanora sy ny vahoaka malagasy hatrizay. Ka miandry ny fitokavanareo maro sy ny fandraisanareo anjara ny tenako, ka dia mirary soa ho anareo rehetra dia tongava maro fa amin'ny fitiavana sy amin'ny fifaliana no andraisako ny hevitra sy ny fanankalozan-kevitra ny be sy ny maro. Misaotra tompoko.